LGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. L'ulcianao ni fampalalang Vaovao. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isacham Telsuloajiv. L'ulcianao ni fampalalang Vaovao. Ho tsarain'ny tantara izay mpitsara anao-ny certificat de nationalité malagasy an'ny filoha Andrajoelona hoy ny teo anivon'ny antoko malagasy miara-miainga androany. Tsy matahotra ny firotsahany ity antoko ity, fa raha avela hilatsaka fofidiana filoham-pirenena eto Madagasikara ny teratany frantsay na teratany vahiny hafa dia afaka mirotsaka fofidiana ny filoha ankehitriny raha mifanazavana. Mampiayay hoy ny teo anivon'ny KMF Knoe ny note navoakan'ny ministry ny Atany maniraka ireo lehiben'ny distrika sy ny préfet hanao fitsidiana ireo commune amin'izao vanim-potoana mialohan'ny fifidianana izao. Baraingo mipetraka ny hoe sahoanerin'ny olona anohana ny candidat-mpanjakana no ao ambadik'ilay naoty. Tompony mangatakaty ny mpanao asatanana malagasy sy afaka misitraka araka ny tokony ho izy intsony ireo akora fototra. Ohatra amin'izany ny any ambositra. Voatery miditra amin'ny varomaizina ireo mpanao asatanana vao mahita hazo entina miasa. Noraran'ny fanjakana ny fitrandrahana azo sarobidy ka izy ireo no mijaly vokatra izany. Mpianatra roa ao amin'ny Universitén'ny Barikadimy no lasan'ny ranomasina tao mpanalana ao Malitolakandro. Razana iray no efa hita hatreto, mbola eo ampikarohana ny namany ny fokon'olona hatramin'izao alina izao. Any ivelany, misa 17 ireo olona maty tao amin'ny tanàna iray tao Amerika nizomalatsa teo vokatry ny firetana tao an-toerana. Efa misokatra ny fanadihadiana mahakasika ny rarara ny fanazavana. Araha avy hatrany ary ny andinindinindreo. Manolotra ny araba tompo plasy tompo vavy amin'ity alina ny sabotsy fa 12 ny volana aogositra taona 13 sy 20 ity ny fotoana ny vaovao koa dia asako ampanajana tompo plasy tompo vavy anaraka izany hatramin'ny farany. Seselany ny fanehoan-kevitra ara-politika andro vitsy anombohan'ny daty fametrahany antoto taratasy ho an'ireo izay maniry hilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena malagasy. Hatrany ivelany ka hatreto atoerana any ny fanehoan-kevitra momba ny Andriamatoa Andrajoelona momba ny fizakan'ny zopirenena frantsay. Ndeha rahantsika ny matonda tsoratra. Ifarana tsoela ny fitondrana Rajoelona. Fepito-piasana voafaritry ny lalàna izay ary tsy azo idivirana amin'ny mahatany tandalàna ny Madagasikara. Mahafantatra tsara n'izany ny rehetra. Ireo mpiara-disy mpahazo tombontsoa manokana amin'izao fitondrana izao mitady ny fomba rehetra anohanana sy hitazonana ny filoha ankehitriny amin'ny toeran'io ahafahana manosy manamafy izay fahefana izay ampiasana anabeazam-bo izany tombontsoa rehetra izany. Olombitsy no mahazo tombony manokana sy miopapana amin'izao fitondrana Rajoelona izao, mifangarika amin'ny zava-misy iainan'ny vahoaka tsy mandady arina. Tsy misy mandeha amin'ny laony ny andavanandro malagasy, lafo ny vidim-piainana, kely ny vola miditra amin'ny isambatan'olona na ny isan-tokantrano. Tsy afaka mitsabo-tena araka ny tokony ho izy raha marary, ny tontolon'ny fampianarana, io iarahany rehetra mahita io, ny tsy fandriampahalemana mangany fotsiny. Na mijery ivelany fotsiny aza, tena sahirana, manitra ny malagasy. Tsy nahavaolana ho an'ny fiainan'ny malagasy izao ekipa mitondra ankehitriny izao. Tsy nahavita dingana nampandroso ny firenena fa vao maika nampihemitra azy. Ao anatin'izany rehetra izany, maneho ary mampiseho tava ireo mbola te hitazona izany filoha tsy nahomby izany. Amin'izy ireo, io malagasy atao hoe tsy miteny io, dia tena tsy malala fa tsy mitondra vokatsoa amin'ny fiainana andavanandrony ireo mpitondra ankehitriny ireo ka mbola terena amin'ny fomba maro samihafa ifidy azy. Maro no efa nilaza fa irotsaka ho fidiana filoham-pirenena malagasy, midika izany fa tesolana io misy ankehitriny io. Irotsaka ho fidiana ireny olona ireny satria mahatsapa fa tsy nahomby Andrajoelona ka esorina amin'ny fomba demokratika sy araka ny lalam-panorenana amin'ny alalan'ny fifidianana. Anatin'izany rehetra izany ny fandresen-dahatra samihafa, misy ny te hanohana azy, tsy vitsy ihany koa ireo te hanilika.
fanambarany etsy fanambarany roa fandraisen-dahatra isan-karazany na dia mbola tsy fotoana ny fampielezan-kevitra aza noho izay fifidianana izay. Hatrany ivelany ihany miresaka ny Madagasikara ary mamoaka lahatsoratra manamafy fa teratany frantsay no mitondra ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha ny satan'izany tsy ary izay ahasoan'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy mihitsy fa ho amin'ny tombontsoan'ny la Frantsa. Efa misy amin'ireo mpitarika antoko politika izay sady heverina ho kandida matanjaka no milaza fa anaraka akaiky io raharaha io. Izany hoe tsy andefitra araky ny lalàna fa tsy afaka hirotsaka ho fidiana filoham-pirenena malagasy intsony ny filoha ankehitriny. Mbola fanambarana ny ezinezina tamin'ity herinandro ity ihany koa ny momba izay. Midika izany rehetra izany fa afampana ny fiatrehana ity fifidianana filoham-pirenena malagasy ity ary tsy ho ela. Dia afampana tokoa izany toetoedra raha politika amin'ity faraparany ity taona 2024 ity dia ho hitantsika eo izany ny mety ho toy ny raharaha fa raha fomba ara-politika izay hatrany ho tsaran'ny tantara izay mpitsara sahy anao sony ny certificat de nationalité malagasy ho an'ny filoha Andry Rajoelina ho ny teo anivo ny antoko malagasy miaramiainga tamin'ity androany ity. Tsy matahotra ny firotsahany ity farany ho an'ny fifidianana filoham-pirenena ny antoko raha avela milasaka ho fidiana ny filoham-pirenena to Madagasikara ity teratany frantsay ity fa afaka mirotsaka ihany koa zany ireo teratany hafa ho an'izay fifidianana ho fidiana filohan'ny repoblika amin'ity fifidianana amin'ny volana novambra ity. Antombotra ny fotoana ivoahan'ny fanapa-kevitry ny fitsarana manoloana ny fizakan'ny filoha Andry Rajoelina ny zopirenena frantsay. Raha eo amin'ny lafiny lalàna efa tsy tokony surprise intsony raha ny faneho-kevitry ny mpanara-baovao. Na izany aza eo ihany ny ayatsy havanana raha ny fomba fiasan'ny fitsarana malagasy tato ato no jerenina. Ho an'ny antoko malagasy sy miara-miainga tsy misy adevitra tokony andeha intsony. Mazava ny voarakitra ao anatin'ny code de la nationalité ary ankoatr'io voahosihosy ihany koa ny fiandrianam-pirenena noho ny nataon'ny filoha Andry Rajoelina. Tsy mitovy ny olon-tsotra sy ny filohan'ny repoblika. Ny filohan'ny repoblika no mpiary voalohany fiandrianam-pirenena. Tsy mitovy ihany koa ny olom-boafidy hafa sy ny filohan'ny repoblika izay filoha faratapin'ny foloalindahy. Marika ny fiandrianam-pirenena ny filoham-pirenena. Voazanaka i Madagasikara ary efa nahazo fahaleovan-tena. Ny fahepetra voalohany indrindra takina amin'izany dia tsy ezakany ny filohan'ny repoblika zopirenena hafa. Tsy misy resaka na tsy misy débat tokony ho atao. Fakina tsara ny code de nationalité eo amin'ny 240 hatramin'ny 440. Tsy mila juriste dia efa mahazo an'ilay izy hoe izay malagasy efa feno taona ka mangataka zopirenena hafa dia very ho azy ny zopireneny maha-malagasy azy amin'izany. Tsy manana double nationalité intsony Andriamatoa Andry Rajoelina fa nationalité frantsay izay nangatahany tamin'izy filoham-pirenena tamin'ny tetezamita. Tsy azo ekeny izany. Aiza ny sotoavina amin'izany? Maninona no namitaka ny taninjanaka sy ny olom-pirenena malagasy? Nahoana no tsy sahy no nanambara izany tamin'izy nilatsaka filohan'ny repoblika tamin'ny taona 2012. Firenena efa nanjanaka ny Madagasikara, ny adivana sy ny toerin'ireo ray aman-dreny'ity tanindrazana nahatonga famoizanena malagasy maro niady ho an'ny fahaleovan-tena sy ny fahafahana nandritra ny 400 taona angarangediny no androany ny filoham-pirenena malagasy izay natao mpitarika indray no naka an-tsitrapo sy manana ny zopirenena izany firenena nanjanaka ny Madagasikara izany. Raha ny fomba fijeriny ity antoko ity arak'izany tsy azo heverina ny fahafahan'ny filoha Andry Rajoelina hirotsaka ho fidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy. Tsy tahotra azy izany raha ny fanazavana fa ho fampiarana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Izahay ato amin'ny antoko malagasy miara-miainga dia anara-maso ny toetra raha. Iza no mpitsara izay anosony ny certificat de nationalité hoe maha-malagasy an'Andriamatoa Andry Rajoelina. Ny tantara no hitsara an'izany. Raha mahazo milatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena eto Madagasikara ny teratany frantsay na ny teratany hafa dia midika izany fa avelantsika hilatsaka amin'ny andraikitra faratapiny eto amin'ny firenena ny teratany rehetra izay ta hilatsaka. Tsy misy firenena na dia iray aza eto ambonin'ny tany mamela an'izany. Aza diny fa filoham-pirenena no resahany eto ny andraikitra faratapiny
eto amin'ny firenena. Misy prinsipa ajaina indrindra filoham-pirenena izany, mihoatra lavitra izay matahotra sy ny tsy matahotra, manakasina amin'ny firenena fatandremo. Mitodika any amin'ny fitsarana sy ireo mpitsara mikasa anao ny soniny certificat de nationalité malagasy ny masony rehetra amin'izao fotoana izao. Miandry ny malagasy ary manantena fa ho fitsarana tsy mitanila araky ny filamatra hatr'izay ka ho saijoro manoloana ireo endrika tsindry sy fanambazana maro samihafa efa mandeha any ambadika ny amin'izao fotoana izao. Ho fitsarana ampitovy tantana ny rehetra eo anatrehan'ny lalàna ka tsy anisy ny hoe filoham-pirenena sy olon-tsotra fa hitsara araky ny lalàna dia ny lalàna irery ihany. Ho tsarain'ny tantara izay mandray ny fanapa-kevitra eo izay antenaina ametraka tantara tsara. Manara-maso akaiky ity raharaha ity araky ny fanambarany ny antoko malagasy miara-miainga sy ireo erivelona maro mitovy fomba fijery aminy amin'ity trangako avana iray ity. Fomba fijery iraisana sy ifanohanana noho ny firenena iombonana sy manana ny fiandrianana ka tsy ekena raha ilomano ao anatin'ny fandikan-dalàna. Tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny fahaleovantena ny fitsarana eto Madagasikara nambaran'ny mpanao gazety Fernand Selo izay isan'ireo mpanao gazety mpanatsikafo n'ireo tranga mpiara-monina maro samihafa eto Madagasikara. Porofony ihany koa fa ho hita sy ho tsarain'ny tantara ihany koa ireo mpitsara izay ho say anao sony ity ataotsy hoe ny certificat de nationalité ny filoha Andrajoelina noho ny fizakana izy firenena frantsay. Eo ihany koa no hitsaran'ny vahoaka azy ireo na hoe maleo tena tokoa ve izy ireo sa miandany amin'ny mpitondra fanjakana. Iray amin'ireo antota-taratasy takina ho an'izay kandida ireo tsy kofidiana ho filoham-pirenena ny fananana ny certificat de nationalité malagasy izay avoaka ny fitsarana. Manoloana ny fananana ny filoha Andrajoelina ny firenena frantsay andeha ny tsindry maro samihafa atao ny mpitondra mba ahafahan'ny filoha manana izany certificat de nationalité izany hoy ny mpanao gazety Fernand Selo androany. Ity farany izay isan'ireo mpanao gazety mpanatsikafo n'ireo trangam-piaramonina maro samihafa nambarany ihany koa fa tsy mbola mipetraka araka ny tokony izy ny fahaleovantena ny fitsarana eto amintsika. Raha ny zava-misy eny amin'ny fitsarana aloha zany hatramin'izay mikasika an'ireny fait divers ireny dia ahitàn-javatra tokoa satria ny fitsarana tao anatin'izay efa taona ny siny ity fitondrana ity zay dia samy miteny ireo minisitra izay ny fandimby fa hiady amin'ny kolikoly fantsikaritra dia manjaka ny kolikoly eo anivon'ny fitsarana ary ndraindray ara ny anisan'ny manome vahana ny fitsaram-bahoaka ny fisiny izay hoe tsy fatokisan'ny vahoaka intsony ny fitsarana izay satria raha ny resaka fanendahana fotsiny no resantsika ohatra misy olona avy manendaka anao tazanao zany androany vakagy ianao afaka 3 volana le olona nanendaka anao iny ihany mbola hanendaka anao amin'izay fotoana izay ny tianao tenenina zany le raha fitsarana eto amintsika zay azo lazaina fa tsy mahaleo tena fa misy foana ny tsindry avy any amin'ny mpanao politika mifandimby izay mitantana ny firenena ka mikasika ny resaka certificat de nationalité ity zany ho tsarain'ny tantara ny mpitsara izay anao sony anty certificat de nationalité mety mahazo tambany avy amin'ny fitondrana mety hoe ho arovana sy ny sisa faharasana tri ka tsy ho lany amin'ny fifidianana eo ilay filohan'ny repoblika izay tsy tokony latsaka intsony noho ny famitahana mpiray-tanindrazana tamin'ny taona 2024 dia asa hoe inona no mety ahazo izy ny mpitsara izay manao an'izany zavana satria ho hitantaratra manoloana ny toe-draharaha itsy raha ny fanazavany ny tena fahaleovantena ny fitsarana sy ny tena fampiarina ny lalàna velona eto Madagasikara. Io resaka io ary anisan'ny tsy tiavan'ny olona ny filohan'ny repoblika ity resaka nationalité fizakana zopirenena frantsay ity ka raha fitiniko le izy zany hoe mety inona zavatra hitranga eo anivon'ny fitsarana hiteraka resabe eo ary debat tsy ho vita mihitsy raha ity resaka nationalité ity ho anareo mpitsara mitodika any aminareo zany mason'ny vahoaka malagasy mpiray-tanindrazana hoe ho savy anareo anao sonia zay certificat de nationalité zay tadidio tsara fa misy fitoriana koa niany mbola andrasana izay napetraky ny fanirisoerinay vo eny amin'ny fitsarana avo mbola lampanrenana izay tokony hivoaka mialohan'ny anombohan'ny fotoam-pifidianana moa zany dia andrasana daholo zany rehetrarehetra zany eto sika samy mitazana eto ny fitolohan'ny fitsarana avo mbola lampanrenana izay mbola nilaza hoe ho an'ny olona izay tsy mizaka ny zopirenena malagasy tsy afaka milatsaka hitazona ny teny nomeny ve
ny filohan'ny fitsarana avo mbola lampanorenana dia etsika mahita izy eto moa zany fa volana sisa no isana ary azakazaka be fa ndeha andrara ao anatin'izay ray volana izay. Isan'ny andratsany maro araka izany ny mety hovaly ny fitoriana ny filoha Andrajoely eo anivony ny fitsarana avo boba andeha lalam-panorenana sy ny mety ho firotsakofidina indray amin'ny fifidianana amin'ity taona ity. Ny filoha ankehitriny izay arahan'ny rehetra mahita fa efa tsy mizaka intsony izy pirenena malagasy ka sy tokony afaka irotsaka intsony ho amin'ny fifidianana manaraka ity. Tontolo politika izay hatrany mampiayasy ony teo anivony KMF kono hoe fanabeazan'olom-pirenena ny noty izay navoaka ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana farany teo izay manery ireo lehibe ny distrika sy ny préfet amin'izao vanim-potoana mialohan'ny fifidianana zao hitety ireo commune maro samihafa barengo mipetraka ny hoe anoana manery ireo olombo fidy sy ny olona iny fotony anoana ny candidat mpanjakana aveo ny ambadika ty noty tisa zavatra hafa mihitsy dia rahantsika ny makasika izay. Efa mirona makeny amin'ny fiatrena ny fifidianana izy filoham-pirenena isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsaoriny ny fivoahany deti-mpanjakana miantso ny mpifidy Andatsabato ny fasivy ny volana Novambra ho avy izao ny fiodinana voalohany raha toa ka ny 20 Desambra kosa ny fiodinana faharoa fa eo ihany koa ny fivoahan'ireo daty izay tsara ho fantatra momba ny fifidianana sy ny antotan-taratasy ilaina amin'ny firotsahako fidina. Namafisany teo anivony KMF kono hoe fanabeazan'olom-pirenena fa mampiayay ny noty farany izay navoaka ny ministry ny atitany sy fitsinjaram-pahefana izay manerika ireo lehibe ny distrika sy ny préfet idina ifotony amin'izao volana vitsy tsy hatongava ny fifidianana izao. Amin'ny vanim-potoana mialoha ny fifidianana antsika no nivoaka ilay noty zany hoe ilay légitimité mihitsy zany no manahirana antsika eto so de tsika zany miayay so de tsy ilazan'ny zavabita ny fitondram-panjakana ihany no ataon'ilay chef district sy le préfet fa anery le olom-pirenena ila iteny hoe ary ty ngamba tsy tokony tenen'ny préfet na chef district hoe tena mahavita zavatra be aminareo ny fitondram-panjakana ka tsy maintsy fidinareo ngamba tsy tokony isan'izay zany hoe le conscience professionnelle le ataontsika hoe chef district na préfet no sotomontsika eto hoe mba tsy anjaranareo ny mandresy lahatra ny olona ary tsy fantatro moa hoe ino moa ny ampalalana ny olona ny zavabita le zavabita ve tsy eny am'le olona tsy efa hitan'le olona ve le zavabita ohatra hoe raha nanao trano ohatra ataoko hoe omorondava fa io moa no hitako nga hoe io misy bureau préfecture ino koa mbola zany hoe misy bureau préfecture dia mandehanana préfet milaza fa misy bureau préfecture eto nefa le izy hitako isan'andro de zay le ambadiky ny zay note zay zany no ataoko hoe mendrika ho arana maso honay atao farara maso moa zany de zay foana andrasanay izahay dia mobiliser ny olonay hanara-maso ny fiteny sy ny fihetsika ataon'ireny solotena mpanjakana ireny satria raha ny lalàna mametraka mazava fa tsy tokony andany na amin'iza ny solotena mpanjakana. Namafisany teo anivony KMF kono hoe hatrany fa tokony avela malalaka amin'izay ankehitriny ny antoko politika amorony olona tahaka nataon'ny mpitondra fanjakana izay mamory olona ankalamanjana mba hipetrahany fitoviana eo ambanin'ny lalàna. Aza fangaro ny fanatanterana lanonam-panjakana sy lanonana politika. Efa nteny an'izay ny KMF kono hoe de zio izay hoe rehefa tsy voahaja ny antoko eo amin'ny fitondrana ny fanaovana fihetsekatsena politika ankalamanjana dia foano ilay note. Zay zany efa niresaka an'izay ny KMF kono hoe ary mbola mitazona an'izay teniny zay satria efa mazava io fa hiditra anatin'ny fifidianana atsika efa mazava io fa misy olona efa vonina ny latsaka raha ny tena marina moa accepter ny candidature ane de manana anjoa am'izay koa izy andeha metraka ny comité de soutien de hoy izahay hoe aoka re ny lalàna de mametraka rehefa tafiditra ty amin'ny tontolon'ny fifidianana isika dia fanambarana no ataon'ilay candidat eny anivon'ny préfet famory olona izy amin'ny mandritra n'ilay fotoanany propagande fanambarana fa tsy demande manao fanambarana mialoha mba hanaovana ny za zany mieritreritra hoe ngamba iny note iny tsy hiatra am'izay satria ilay lalàna izay milaza fa fanambarana no ataon'ilay candidat mandritra ny propagande dia loi organique 2018-008 dia ngamba any amin'ny propagande tsy tokony misy itsony ny fandrarana ny famoriam-bahoaka fa tsy moa tsy maha-propagande raha zay fa ty am'ty mialoha de hoy zay manamafona ny kono hoe miantso efa nataony hoe rehefa ampiarina mihafa mba ampiarina koa amin'ny antokony fitondrana ary tokony antokony fitondrana aza no ohatra hanaja izay note izay. Misy eo amin'ny endrika maro samihafa ankehitriny ny tsindry sy ny fanaparam-pahefana izay ataon'ny mpitondra fanjakana
amin'izao vanim-potoana mialohan'ny fividianana izao ka haningany ny KMF koa hoe fanabeazana olo-pirenena ny ampitovy ny rehetra eo ambany ny lalàna avokoa. Ajantsika vetivety aloha ny pejy politika fa eo amin'ny lafiny ara-toekarena indray kosa tsy hana tsara ny fari-pianan'ny malagasy ny fikitiana ireo taux directeur nataony banque foibe ny Madagasikara hoy ny mpahay-toekarena nanaovana fanadihadiana tsy misy afa tsy ny fanaovana ny action moyen et long terme ny famokarana anaty sy ny fampidirana ireo vola vahiny maro no afahana mampiena ny fidangan'ny vidim-piainana ity raha ny fanazavana eo ihany koa ny fepetra maro samihafa izay tokony ho raisiny fitondram-panjakana. Tsy afahana mameno ny vidim-piainana eto amintsika hoy ny mpahay-toekarena ny fikitihana ireo taux directeur toy ny fampiakarana ny tany fametraham-bola na taux de facilité de dépôt ho 900 raha valo faingo 50% izany teo aloha sy ny fampiakarana ny tany fampindramam-bola ho 100% raha folo faingo 50% izany teo aloha izay noraisiny banque foibe ny Madagasikara tamin'ny ity herinandro ity. Ny eto amintsika ny tena hoe tsy hoe inflation hoe niveau de prix mitombo tapoka de miena tapoka fa zavatra tena le fiainana mihitsy melafo be de dikan'izay zany a ilana politique économique sur le long terme mihitsy moyen et long terme de zay no mahatonga an'le hoe nalalovina raha nireo taux directeur reo a tsy ampiena be any fari-piaina amin'ny malagasy zay zavatra zay tsy mampiena be an'le fari-piaina malagasy zay zavatra zay a fa tsy maintsy zany a action moyen et long terme ny atao de ao anatin'izay action long et moyen terme zay a de fomba tsotra elana am'izay de mifampidirana vola vahiny PDB dia somary frenena zany a ny famoahana vola vahiny zany hoe ny importation zany raha misy zavatra tokony vokariny eto anatiny a de tokony consommer eto anatiny le izy fa tsy afarana zay ny dikany zany hoe ahena ny vola vahiny mivoaka de ampitomboana ny vola vahiny miditra. Ny fanosehana ireo sehatra isan'ny tokony ahafahana mampitombo ny famokarana ny fampidirana vola vahiny no isan'ny tokony atao lahara-pamehana raha ny fanazavana trany. Telo ny vola mampiditra vola vahiny eto Madagasikara voalohany indrindra zany a de ny exportation de ny faharoa ny tourisme de ny fahatelo ny transfert moa zany a misy le vola hoe alefa ny fianakaviana diaspora makaty Madagasikara fa misy koa reny financement any bailleur de fonds reny ny tafiditra ao anatiny reo zavatra telo reo mampiditra vola vahiny eto amintsika dia ianao zany ezaka anao an'le hoe lalao ny taux directeur afahana zany stabiliser an'le prix fa raha tsy ampy ny vola vahiny mitsofoka eto amintsika de tsy maintsy miakatra foana ny vidim-piainana satria le zavatra rehetrarehetra ataontsika ny zavatra afarana be dehibe loatra de tokony misy politique économique mihitsy a zay ketrehan'ny fanjakana zany a am'ireo zavatra anankitelo reo dia ny fampiroboroboana ny exportation a fampiroboroboana ny tourisme ary ny farany zany a dia ny fampidirana andreo vola vahiny amin'ny alalan'ny transfert zay. Ampalaina ireo orinasa madinika sy salantsalany indrambola amin'ny banky ny fampiakarany banque foibe ihany koa ny taux de facilité de prêt marginal raha ny fanehoan-kevitra ity mpahay-toekarena ity hatrany. Ankilany raha ny zava-misy eto Madagasikara indrindra eo amin'ny système économique amin'izao fotoana mampametra-panontaniana ho hatrany ity mpahay-toekarena ity ny hoe izao ve no politique monétaire adapté amin'ny Madagasikara hita ny mpitondra ankehitriny. Raha ny hita amin'izao fotoana izao dia karazana fitakena maro samihafa no miseho eto amin'ny tany sy ny firenena mitaky ny volany ireo mpandraharaha mitaky ny andaovana ny karamany koa ireo sesesy fa ho an'ity androany ity tsy raha ny zava-misy mitaky ny ampiarana ilay antsoina hoe alignement na ilay vola tokony raisiny amin'ny fisotro ronono ireo miaramila sy zondary misotro ronono araky ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany teny ampita-tafika efa nanomboka tany amin'ny taona 9 izy ireo no nitaky ity alignement ity saingy tsy hita mazava ny fandraisany raikitra ataon'ny mpitondra fanjakana hatramin'izao fotoana izao. Ny mpitondra fanjakana ankehitriny izay efa nampahana tena tao anatin'ny loi de finance initiale fa lasa fampinadrisa ihany raha ny nambaran'izy ireo hatrany. Efa nanomboka tamin'ny taona 9 no nangataka ny hijerena manokana ny makasika azy ireo ny mpikambana mandrafitra ny AM na ny Association des anciens militaires eto Madagasikara. Isan'ny fangatan'izy ireo mandraka androany ny makasika ilay antsoina hoe alignement na ny vola izay tokony hositran'izy ireo ao anatin'ny fisotrondrononony. Ny votoatiny tena ivorianay zany amin'izao fotoana izao dia angamba ny mahafantatry ny vahoaka ihany zavatra tolona nataonay hatramin'izay momba ny resaka alignement
mbola ny ampy anty tsy fisorotakarama tamin'ny totoana nandritrany anina koa zany akehitriny zany zay mahatsapa fa tena hoe akilabao ary raha mahalala fa tena hoe anatin'ny fahasarianana ny vahoaka indrindraindrindra moa ny fahefan'ny vidin'ny vahoaka tsy araky ny zava-misy amin'izao fotoana zao vola tsy misy a ny vidim-piainana mitangana dia mitangana akehitriny zany zay mahatsapa fa hoe sao de tokony ho tsapanao am'izay ndre matofoloha ny zavatra ny fampanantenana zay natanao am'ty famahana nyty olanyity izay a raha natsony ny député teny Atsimbazaza nisy projet de loi tao misy ny olona tao amin'ny président de commission tao nandray anay nalefa teny io zavatra io a no dinihina ary tamin'ny fotoana farany zay nionan'ny ministre ny finance sy ny député de nilaza fa hoe ao anatin'ny LFI io zavatra io akehitriny zay miandry niandry fisolotakarama niandry ny alignement tsy misy antramin'izao manamafy ny fitakina ity izy ireo na efa nisy aza ny fampiresahana tamin'ireo tompon'andraikitra maro samihafa tsy tonga any amin'ny filohan'ny repoblika fa sakanan'ireo mpiara-miasa aminy ihany koa ny taratasy fitarenan'izy ireo raha ny fanazavana fantatray fa ny dossier rehetrarehetra zay makany aminao de bloqué olona eo akaikinao ihany no mitena zay zavatray ataonay fa tsy bloqué tsony izy akehitriny fa eniny sofinao sy hita amin'ny masonao a ny zavatra marary anay miangavy anao andre matofoloha raha miangavy atanandroy zahay re tompoko hitanao reo vahoaka reo a ao anatin'ny fahasairanana zava-dehibe voninahitra ao anao no fahamahanao ny olana ho anay ary mino sy mahatoky zay a fa olokendry anao mahalala ny zavatra misy a amin'ny olona zay hoentinao ka miangavy zay re tompoko raha azo atao mba avahao io olana io a mba tsy siny ny disadisa satria efa maro ny fitondrana zay nanangatahana ny zavatra io tsy voava fa fantatray fotsiny zany ankehitriny hoe tsy tonga any aminao a fa nio problema io manontany any amin'ny finance zahay tsisy vahaolana fa ao anatin'ny LFI fotsiny miandrandra ny amahana ty olana ty araka izany ireo miaramila sy zandara misotro ronono izay mivondrona ao anatin'ny AM na ny association des anciens militaires eto Madagasikara tompony mangatakaty ny mpanao asa tanana malagasy tsy afaka misitraka araka ny tokony izy intsony ny akora fototra ohatra amin'izany ny any ambositra voatery midina any amin'ny miditra anatin'ny varomaizina ireo mpanao asa tanana vao mahita ny tena hoe tombony amin'izay sehatra izay sy ny hoe afahana mientina miasa ihany koa mahazo ny vokatra no raha ny fanjakana ny fitrandrahana azo sarobidy ka izay no isany mampijaly ireo mpanao asa tanana indrindra fa ny ao ambositra irisany malaza amin'ny fanaovana ny sary sikotra izay famonoana mivantana ireo mpanao asa tanana mifototra amin'ny azo ny nota navoaka ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy ny 7 novambra 2024 mandrara ny fanapahana famarotana ny fitaterana ary ny fanondrana ireo azo sarobidy araka ny fanadadiana natao tany ambositra faritra Amorony Mania efa taona taty aoriana ny voaninaoty Palisandra zany zao tsy misy fa boîte rose ny any fa tsisy tsony de varonga hazo ala sisa zany sisa no ampiasaina mpiasa tanana am'izao mihena ny akora mihena ihany koa vola miditra mijaly be zany mpiasa tanana ankehitriny am'izao fotoana zao satria tena mikatso tanteraka mihitsy le izy tsy azo alaina tsony ny azo am'izao voararany lalàna de nefa zay zany zao azo ny velomanay de tsy haitsony hoe inona zany no hoaninay atsoatsy fiatraikan'izay de tena tamin'ny traika mpiasa tanana mihitsy satria raha te-ambositra te fotsiny zao tenenina de saky asa tagnana ny tena tsika hoe angamba ny 70 isanjaton'ny eto ambositra de mety mpanao asa tagnana momba mihazo taloha malalaka tsara fa rehefa taty afara de tena mitovy amin'ny olona mitondra taoka angamba raha zay no azo mba tena azy lasa miafina lasa ifagnenjehana mitandro filaminana le izy satria amin'le hoe zavatra tsy raha mifanjakana zay de lasa ohatra somary lasa varomaizina kely zany no mpiasa mpitondran'ny 12 taona mahery izay feno sonandrasana noho ny lomano tao anatin'izay fanaovana sokotra izay raha efa mananika ny 30 taona ny andrakotaromanana Jean mahalala tsara izy ireo ny fahasarotana misy ankehitriny oharina tamin'ny tany am-pianombohana ny azo mamatsy ireo mpanao asa tanana eto ambositra izay anatsanana an'ity distrika ity no akanazy Ambomitombo, Ambanindrano, Antoetra, Ankady tsara ravina sy ny maro hafa atao ditongotra entina andoloha ireo azo alaina any izay mandritra ny 3 hatramin'ny 10 andro raha ny fanadihadiana natao noho ny fisian'ny fitrandrana tsy ampiheverana fa ihany koa ny fanaovana tantely efa-drakotra ireo azo sarobidy no isan'ny antony nanakana ny fanjakana ny fitrandrahana sy ny fitaterana izany ny taona 2022
amin'ny ankapobeny anefa saika ireo mafiasy olona ambony no mpiray tsokombakomba sy mpiray atendro manatanteraka izany manondrana antsokosoko hoy ny fanio-kevitra ireo mpanao asa tanana. Ireo olon-dratsy izay tsy foana noho izay firaisana tsokombakomba izay fa ny madinika ny mpanao asa tanana noho izao miaina anaty fahasahiranana izao. Ny zava-misy ankehitriny izay tonga amin'ilay fitenenana hoe ny kary no manao ny ataony ny saika no voatapatrambo hoy izy ireo. Asa fiveloman'olona maro vokatra mampiavaka ny faritra Amoronmania ny distrika Anambositra fa indrindra ny zafy-maniry izay manana ny lazany eo amin'izay fanaovana sokotra izay no anatin'ny fahasahiranana vokatry ny fanapa-kevitra tsy voahevitra nataon'ny fanjakana. Mijaly zany mpiasa tanana raha resaka hoe vidikazo no entina hiatrika le fanaovana sikotra. Io zao to dia vatakazo ray mihitsy nanaovana an'io, vatakazo ray fa reny efa arak'izay hoe tamin'ny 10 taona lasa zay efa ela be. Hazo zara fa hazo sisany mba hoe entin zareo avy any kely tena kely. Tena tery zany fiainanay ankehitriny hoe tsy afaka mivelatra amin'ny mampiasa tanananay intsony zay. Satria ny hazo mijaly zay, ny olona mampiasa anay kosa sahirana satria le touriste vitsy kely no makaty. Mijaly mihitsy le mpiasa tanana raha oharina amin'ny tamin'ny 10 taona lasa. Tsy anao tsony angamba raha zany dia tsy hay tsony hoe inona no hoaninay. Niakatra avy telo eny oharina tamin'ny 10 taona lasa ny vidin'ny hazo ary zara raha mahita. Ny vidin'ny vokatra tsy afaka atao mifanaraka amin'izay noho ny fahefa-mividin'ny mpanjifa. Ho an'ny eto Ambositra, mbola ny Malagasy no mamaritra ny 5.700 mpanjifa asa tanana raha ny fanazavana. Tsy afaka mampifanaraka loatra amin'ny masokarena ireo mpivarotra raha tia halafo. Ohatra amin'izany, vokatra iray izay namidy 3 alina ariary 10 taona lasa izay sarotra vao mahavarotra izany 5.3 alina amin'izao fotoana. Ankoatry ny hazo anefa, niakatra ihany koa ny vidin'ireo ankora ampiasaina raha tsy ilaza fa tsy ny lakôly. Miantso ny fanjakana araka izany ny solotenan'ireo mpanao asa tanana hitondra vahaolana amin'ity akora fototra ity. Dia raha hoe amin'ny eritreritro aloha zany hoe tena hitako mampety azy tokony jereny fanjakana manokana aloha zany le hoe tena mpiasa tagnana tena hoe mifototra amin'io. Satria le izy lasa n'olona vitsivitsy zany dia lasa misy fanoranana zay tena maty fanoranana an'le hazo zany dia lasa le tena mpiasa majinika tena mivelogna am'be zany lasa ohatrany hoe mihafiafy kely fa io moa sy loatra hoe misy mahitsy zany mahita lalana zany dia mety hoe mandeha borita le hazo fa tsy hoe tokony dia tokony le fitadiavana lalam-barotra ho an'ny mpiasa tagnana eto zany tokony atao mba ahafahana hoe raha dia misy famatsiana hazo koa. Dia ny atao antso avy amin'ireo mpitondra fanjakana ireo zany dia mba ny hampalalaka an'le materiel isanay mihitsiny dia fijerevana manokana izay atao hoe mpiasa tagnana zay satria misy raha tena ataontsika hoe mpiasa tagnana tena nagnana ny mahizy azy mihitsy taloha nefa lasa nitarika posy amin'izao. Le mpiasa tagnana izay atao zany rerehana taloha sy ny namany lasa farahidiny mihitsy amin'izao. Raha izao no itoy ho lasa anarana sisy ilay fahaiza-manao sy vokatra zafy-maniry fantatra maneran-tany amin'ny fahafehezana amin'ny sokotra azo ary mamoaka izany amin'ny endrika kanto. Ny zafy-maniry izay tsy aivina tafiditra ho isandreo haren-tsaina tsy azo tsapahitanana ho an'ny zanak'olombelona na patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO ny taona 2020. Ny asa tanana izay mampisongadina sy ahafantarana ny mahizy azy ny firenena iray. Ho an'ny Madagasikara no hifanapa-kevitra niraisin'ny fanjakana io lasa tompony mangatakatiny ireo mpanao asa tanana malagasy. Izay ny tapany voalohany teto anivy ny fampahalalam-baovao tompoko lasy tompoko vavy dia aloha isiany tevetivety sika eto antereto doka varotry reto rehefa avy ndray ary. Tombola Somaro 10e édition Paris mazahoa fiara vaovao be moto VTT ary loka maro be tsotra ny fandraisana anjara alefaso SMS amin'ny 038 88 811 11 ny hoe Somaroho espace non complet anarana feno SMS ray 2000 ariary fandefasana SMS illimité ka mandraisa anjara hatramin'ny 11 août 2023 ho avy zao misy fisariagna isaka ny telo herinandro miaraka amin'ny Telma izaragna voyage tout frais payé anosy be mandeha festival Somaro karakory Paris. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, 17 telo sy roa arivo.
abordable et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ny tapany faharoa eto anivon'ny fampalalana vaovao tompoko lasy tompoko vavy ko mbola anainganana ao an-trano naraka izany hatramin'ny farany tontolon'ny fanabeazana indray kosa misy fiantraikany mivantana amin'ireo sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny ny mpianatra latsaky ny 50 isanjaton'ny mpianatra treto no mandray anjara anatiny tahapisoratananara amin'ireo sekoly narovana fanadiadiana itsankilany maro ny vola tsy maintsy alohan'ireo sekoly tsy miankana tahaka ny karamam-pampianatra sy ny jiro sy ny maro samihafa. Ireo volana latsaka tsy idiran'ny mpianatra ho an'ny ankamaroan'ireo sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana ambany ny tany fisoratana anarana. Saika miditra amin'ny fifampiresana ny ankamaroan'ireo ray aman-dreny hoy ireo tompony andraikitry ny sekoly noho ny fahasahiranana iainana andavanandro. Tena mbola misy hatramin'ny fisoratana anarana hatramin'izao aloha na vaovao ary dia tena mbola vitsy ny tranainy koa mbola eo amin'ny 40% angambany. Plazan'ny ray aman-dreny aloha izany dia tena sahirana zareo hoe manenjika fitaovana aloha mbola tsy taitaitra manoratra anarana fa manenjika fitaovana aloha izay vao manangona fitaovana miadana fa tsy maharaka raha tonga dia sady andoto-koano andoha fitaovana. Raha taloha droit sy écolage indray mandoa dia izao dia droit fotsiny aloha na misy ary tena mangataka hoe ty aloha avance dia mba miandry kely ny ambiny. Ambany ny vola miditra etsankilany maro ny vesatra tsy maintsy alohan'ireo sekoly tsy miankina toy ny herinaratra maro ihany koa ny mbola mandoa fatrano eo ny fanefanany karamandroa mpampianatra sy ny mpandraraha tsy maintsy mametraka paikady manoloan'izany ireo sekoly. Raha tena normal moa zany dia tsy misy écolage miditra mihitsy fa ny ray aman-dreny zany dia misy an'ilay araka antonay ty misy activité 10 ao anatin'ny herintaona iray ny ankizy iray dia iny no angalana kely para ho am-pampianatra izy zany dia iny ny tsinjarana kely dia mahazo para kely avy amin'iny ny mpampianatra rehetra zany efa fantatry ny ray aman-dreny dia efa fantatry ny mpampianatra fa tsy mahazo karama fe zany fa azoesany hoe atsaza-karama zany no menantra zareo ohatra ohatr'izay. Tamin'ity taom-pianarana vaovao ity saika nampakatra ny saram-pianarana sy ny saram-pisoratana anarana ny sekoly ifanaraka misondrotry ny vidim-piainana ankoatrany tsy maintsy atrehan'ireo ray aman-dreny mampianajanaka izany manampy io ny vidin'ny fitaovam-pianarana izay nahitana fisondrotany ihany koa. Ireo mponina teny amin'ny fokotany anaty Azisotry Tanjombato Andranona Olitra Mandarin-tsoa namehana indray androany no nisitraka ny hetsika izay nataon'ny vehivavy malagasy miara-miankina ny VMM amin'ny hetsika ara-tsosialy izay fanaon'izy ireo isan-taona amin'ny fivarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Efa miparitaka ny hetsika ataon'ny vehivavy malagasy miara-miaingana ny VMM amin'ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Anampiana ireo ray aman-dren'ny mpianatra amin'izao fidirany mpianatra izao. Mitaraina amin'ny fiakarany vidin'ny fitaovam-pianarana avokoa ireo ray aman-dren'ny mpianatra amin'izao, indrindra ireo ray aman-dreny sahirana. Mbola maro amin'ireo ray aman-dreny no tsy mbola nividy fitaovam-pianarana ny zanany antony tsy mbola ampy ny vola. Ho fanampiana ireo ray aman-dreny amin'ny fampidirana mpianatra misy ny tsena izay ataon'ny vehivavy malagasy miara-miaingana ny VMM amin'ny fivarotana ireo fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ka teo anaty azo isotry no nanaovana izany androany. Ataonay androany zany dia famarotana fitaovam-pianarana mpianatra amin'ny vidiny mirary. Efa nataonay izy tamin'ny herintaona dia miverina indray izay manao dia amin'ny 2 septambra koa izay mbola miverina maeto indray eto amin'ity toerana ity ihany. Ny anaovanay an'letsika mba hoe anambavanana amin'ny fahasahiranan'ny ray aman-dreny satria ny viny fitaovam-pianarana amin'izao efa raha malala fa tena lafo be dia amin'ny vidiny mirary zany mba zakan'ny olona tsirairay. Hita eto daholo cahier, crayon de couleur, trousse, ny stylo, ny règle, ny colle, ny carnet, ny ardoise, chemise dossier dia ny taille crayon, gomme, rehetrarehetra izay ilain'ny ankizy amin'ny fianarana zany dia hita eto aminay daholo. Teto amin'ny commune Andranona Ohatra zany ny hetsika nataonay vehivavy malagasy miara-miainga izay mivarotra fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary mba ho fanampianan'ireo ray aman-dreny mpianatra amin'izao fidiran'ny mpianatra zao satria fantatra fa tena mavesatra izao ny vidim-piainana dia hanamavananay izany fidiran'ny mpianatra zany dia manampy ireo ray aman-dreny izay vehivavy malagasy miara-miainga amin'ny vidiny fitaovana amin'ny vidiny mirary.
Akoatra ny tao anaty hazo izotry, nisy ihany koa ny tao tajombato, ny tao andramnaotra, ny tao manaritsona meana. Mbola iteto faritra maro ny tsena ny VMMM ho an'ny eto Antananarivo enisy ankarobato indray no anoizana izany ho an'ny rampitso. Any Mahajanga na nomana etsika fora zaza fao be na dia depotra fao be ny antoko malagasy miaramianga tany Mahajanga ny maraina ny tamin'ity androany ity vanapotona nidirina raha teo ny tahaka izao fotoana izay anaovana izany fora zaza zany ray aman-dreny maro no nisitraka ny fanampina avy amin'ny antoko amin'ny alalan'ity etsika ity. Nijery manokana ny sosialim-bahoaka ny antoko MMM taty Mahajanga tamin'ity etsika voalohany nataon'izy ireo ity tamin'ny alalan'ny fora zaza faobe na didipotra faobe. Makasitraka izao fanampina miantefa mivatana amin'ny vahoaka izao ireto ray aman-dreny mananjanaka vita didipotra ireto. Faly dia faly aloha izay nisin'izao fora zaza faobe izao satria tena afa-pasahiranana ny ray aman-dreny amin'ny fanaovana fora zaza moa amin'izao efa sarotra dia isorana bebe kokoa ny antoko MMM nanao an'izao fora zaza faobe izao fa tena faly zay makasitraka. Engany mba ho tonga amin'ny tanona irina ny antoko MMM. Faly be zahay nahita izao ataony MMM dia engany mba harisika mihitsy ny MMM mba hitondra hatramin'ny farany an'izao hetsika taon'izao fa mahafinaritra. Faly be mihitsy ny fonay, mbola tsisy ohatran'izany mihitsy teto Amborovia fa tena faly zahay ka mankasitraka mankatelina tompoko. Tena faly dia faly tokoa zay ray aman-dreny satria ty zany raha ohatra ho nandisina amin'ny dokotera nangalana vola tena vola be tsy toko tsy foroana. Nefa moa noho ny famindrapony malagasy miaramianga navina anatina anay ray aman-dreny aty fotony nanao faobe eo fisaorana lehibe zany atolotra ho anazy atolotra ho an'ny ekipa ny miarabasy malagasy miaramianga rehetrarehetra. Engany mbola ho maromaro koa netsika tahaka ty ny atandreo manaraka ary zay moa zany vonona handray indray rehefa misy fahatongavandreo aminay na amin'ny alalan'ino na amin'ny alalan'ino dia mankasitraka tompoko. Nisaotra ny filohan'ny antoko MMM ihany koa ny mpandridra régional ny antoko aty Mahajanga ny amin'ny fanatanterahana izao hetsika izao notolorana fisaorana ihany koa ireo rehetra ny fanometanana tamin'izany. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra antsika fa totosa soamatsara ny etsika fora zaza faobe izay nataony antoko malagasy miaramiainga eto an-tampon-tanàna Mahajanga aty amin'ny fokontany Amborovia. Eto koa zay dia manararaotra misaotra ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga Hajo Andrianainarivelo satria izy novy angadina anana sy vinahitana amin'izao fanatanterahana an'izao fora zaza faobe izao. Dia eto koa zay dia efa maneho fisaorana sy fankatelemana ho an'ireo ray aman-dreny izay nanome fatokisana anay ka tonga nitondra ny zanany na nanao natanteraka an'ilay fora zaza faobe. Tsy diso anjara koa ny mpitsabo rehetra izay tonga nanome tanana isaorana era-po era-tsaina izy ireo tamin'ny fanatotosana zany fora zaza faobe zany. Fanomboana ihany izao natao izao ho ny sekretera jeneraly ny antoko MMM aty Mahajanga fefa maro ireo vinanasa napetraka ho atao sy hoentina hanampiana ny mpiarabelona. Raha mahakasika ny etsika sosial izao moa zao hitantsika fora zaza faobe na didipotra faobe no natao zao androany fa ny anjarany Amborovilo fora zaza faobe fa efa miparitaka any amin'ny distrika tsiraikiraiky na commune tsiraikiraiky efa misy ny etsika sosial zay karakarainay malagasy miaramiainga ka anisan'izay ny didipotra misy ny fanomezana fampiofanana ny fiofanana maro isan-karazany ka manday tsikelikely le izy fa ho avoana zany ny manaraka. Ny ankizy zay nataontsika teo androany zao manomboka tamin'ny efitra satria nanomboka le izy fa misy lasa amin'ny sasany eo amin'ny fitopolo eo zany ny vitantsika androany. Zazalahy 3 taona hatramin'ny 12 taona miisa 70 ireto vita didipotra ny maraina teo ireto teny amin'ny faritry ny fokontany Amborovia sy ny manodidina sady mbola nomena biskuit sy vatomamy ihany koa. Manambahiny ny sapana fampalalamba vao amin'izao alina izao tompoko lasy tompoko vavy tsisa zany fa dia Andriamatoa raha manansalama sandratra izay fantatriny maro amin'ilay hoe Dasha filohan'ny mafamina ny mpianatry ny ambaratonga ambony avy amin'ny faritany ny Fianarantsoa miray
izay mianatra eo anivony université ny Efendaratso miarabanao tonga somantsara eto anivony fampalalam-baovao amin'izao alina izao fantaniky voalohany iarahantsika mahafantatra fa dia ny sesilany ny fitokonana sy ny fitakina maro samihafa izay misy eo anivony mpampianatra mpikaroka sy ny mpampianatra eo anivony amin'ny université maro mandeha nanosy amin'izao fotoana izao ho an'ireo mpianatra amahafolohany fikambanan'ny mpianatra anao zay ataoko hoe mpitondra tenin'ny mpianatra ihany koa ina mety ataonareo hoe vahaolana malohana fitokonana lavareny misy eo anivony anjerimanontolo mahavaolana tokoa ve ity ministera ity satria tao anatin'ny efataona tsy nitahatra ny fitokonana maro samihafa isataona ary ataoko hoe miantraika ihany koa amin'ny fianarany mpianatra eo anivony anjerimanontolo. Miarabany namana Florent dia miarabany mpanaraka ny fandaharana. Izay moa zany ny amaha-président mpianatra anay dia mpitondra tenin'ny mpianatra ary manana ny didiny aby ireo président mpianatra amin'ny université ireo izay mivondrona amin'anatin'ny hoe plateforme. Izahay raha misy ny zavatra tsy fitezana eny amin'ny université na misy zavatra tiana ampitaina dia tsy maintsy izay mpianatra foana aloha no izay président mpianatra no voantso raha misy ny tsy mety dia izay ny voatorotoro. Dia mahakasika amin'ny fanontanianao teo tena marina mihitsy ny eny amin'ny université tsy mistable mihitsy ny any universitaire. Zavatra efa hita aloha zay efa hatrany aloha any ary mbola hitantsika hatramin'izao. Raha misy kosa angamba ny fanavoezana dia tena hoe tokony tena misy zavatra amboarina ngeza be eny amin'ny université satria araka ny tena mpandika anankiray izay hoe raha tiana kitihana ny fampianarana raha tiana androso ny firenena dia fampianarana no natao laharam-pahamehana. Dia tsy mistable ny eny amin'ny université satria ny antony dia izao ohatra nefa ao anatina calendrier universitaire mihitsy ny grevy raha tsy migrevy ny mpianatra dia migrevy ny CSS tsy maintsy mandeha zany zay. Dia zay zany manana ny sosikevitra hoe raha miresaka hoe procédure famoahana vola sosikevitra zany hoe maninona raha mba ohatra hoe vao manomboka zany ny taom-pianarana dia alefa sahady zany io alefa amin'ny procédure dia mba tsy miandry ela be dia mivoaka le izy. Eo zany mahakasika ny olana ara-bola foana moa zany mandeha ny amin'ny université na ho an'ny CSS na ho an'ny mpianatra. Eo ihany koa ho an'ny mpianatra moa zany mba fanatsarana foana moa zany anay hoe tokony mba jerentsika ny fizarana ny bourse io. Ohatra ny bourse faran'izay moa namana Florent dia tena amin'ity dia tena hoe ray volana dia fizarana bourse fotsiny. Zay zany isana olana eny amin'ny université amin'izao. Mahavaolana ve ity ministera ity satria raha nitatsika tao anatin'ny efataona andre 5 taona amin'izao ny fitondram-panjakana saika hitantsika hoe korontana lava ny anivon'ny université na ny site universitaire zany misy olana na ny ataontsika hoe ny vadym-pianarana ny karaha-mampianatra tsy voaloha mety manahoana ny fahitanareo inona no ataontsika hoe mesure d'accompagnement tokony apetraky ny fanjakana amin'ny taom-pianarana manaraka mba tsy hoe atapahan'izay fotoam-pianarana ny mpianatra ao anatin'ny taona anankiray izay. Hoe mahavaolana ve sa tsy mahavaolana iny angamba dia samy mijeritsika rehetrarehetra hoe mahavaolana sa tsy mahavaolana fa ny mesure tokony horaisina zany aloha voalohany indrindra raha ho ny mpianatra ny jerena ministera ny fanabeazana eny amin'ny université zany fampianarana ambony dia mahita hoe lasa manity andraikitra any amin'ny poste zay koa zavatra misy satria hoe resaka ara-bola foana aloha problème aloha eny za tsy hiteny resaka système eny amin'ny poste manina zany raha verina amin'ny aloha za zany mahita hoe tokony averina amin'ny taloha ny eny amin'ny université no mizara ny bourse rehefa tsy voafely izy fa tsy mandeha makany amin'ny poste. Tsy voafely fanjakana ve zany le digitalisation izay ataontsika hoe imatematisana zao mpitondra fanjakana zao. Ny digitalisation aloha amin'izao vanim-potoana zao raha tsy ataony any mpianatra dia tena hoe mipetraka aloha zany zao ny carte poketra iny amin'izao tsy haiko hoe inona le antony mety hoe ao anatin'ny fanatsarana zareo na hoe ao anatin'ny inona fa tena mino angamba fa tsy za rery mpianatra manana herisetritra zay ry mpianatra rehetrarehetra tena hoe feo mpianatra no entiny hoe aleo miverina ohatrany tamin'ny voalohany ihany le izy raha ohatra ka tokony hiteraka problème. Anisan'ny olana ihany koa mikehitriny ny ataontsika hoe ny trano fonenan'ireo mpianatra izay ataontsika hoe efa antaonany maro no tsy nisy ny fanavoazana maro samihafa eto ohatrany koa mety ho sosikevitrinareo amin'izay ataontsika hoe fanatsarana ny trano fonenan'ny mpianatra sy ny ataontsika hoe fanatsarana ny raha-fampianarana ho nivony anjerimanontolo zay. Raha ny samoa mampianatra université fianaratsoana dia zavatra hitako aloha zany amin'izao tsy ampy ny trano fonenana ireo mpianatra eny amin'ny université misy ihany ny bâtiment voatao
fa na izany ary raha ny effectif amin'ny mpianatra dia tena tsy ampy satria ny université fianarantsonga mba rahantsika mahita aloha raha fianarantsoro ary nresahako loha eto dia mety université faharoa be mpianatra indrindra akoatra ny akatso zany a dia fianaratsoa dia tena ohatra anay zany zao a 12 mipetraka ao anatina préfa am'izao 12 dia tena efa hoe sur effectif loatra zany a dia io zany mba angatahana ihany koa mitompona andraikitra hoe tokony mba ampitombona mihitsy atao lahara-pahamena io satria anisan'ny sakana tsy afahan'ny ankizy mavita fianarana ny ofatrano raha mbola zao asarotam-piainana izao zany a misy ny ankizy mba te hianatra manantena rehefa deuxième année troisième année mahazo cité troisième année izy mbola tsy mahazo cité a diso fanantenana ny ray aman-dreny satria mba nieritrehitra hiala ofatrano tsy azo le licence raha nefa reo manana eritreritra mba havita master doctorat dia mba mangataka mitompona ndraiky zany mba hampitomboana nisaky ny université rehetrarehetra ny cité universitaire hoe misy ny zavatra tokony réforme ngeda be amin'ny université dia mba mangataka mitompona ndraiky sao amin'ny fanjakana zany a mba jereo any problème ny CSS reo tsisy azonay atao rehefa higrève reo tsy afaka terenareo mandana mampianatra matory eo mitokona misy antony matoky koa izay mpianatra mandeha manao fitakiana misy antony koa zany a dia fangatahana ny anay ary tena hoe tokony fangatahana vahaolana lavitrezaka no jerentsika hoe inona le vahaolana lavitrezaka mangataka izay fifampiresahana solotena amin'ny mpianatra solotena avy amin'ny ministera solotena avy amin'ny mpampianatra inona le tena hoe fanovana maharitra mahakasika amin'ny fampianarana zay mba etaeta ary tena hoentiko hoe tokony asiana zay fampiresahana ambony latabatra zay soratsika andramatoa raha manansalama sandratra zay fantatry ny maro hoe dasha zay filohan'ny mpianatra filohan'ny mahafamina ny mpianatra baratonga ambony avy amin'ny faratany Antananarivo miraiky zay mianatra eo anivon'ny université ny Fianaratsoa nanaiky ny vahiny teto anivon'ny fampalalama vao tamin'ny zoaly tao makasirika tompoka saotra tompoka Andy Batondrazaka anaovana fisehosehoana sy fampielozan-kevitra sady ny lalam-pirenena fa 470 amin'izao na mbola tsy vita akory aza ny fitokanana ny vahoaka ny tokony tsara ho ny olom-pirenena ary amavolam-bahoaka ihany koa ny naovan'ny asa ka sy tokony hitadiavana dokadoka maro samihafa anaovana fampelezan-kevitra amin'ny fomba rehetra ny RN 44 izay tsy mbola vita akory fa ny ampahany ihany amin'izao fotoana izay mampitohy ny Moramanga sy Vodiala Omaly no salorana ny RN 44 indray ny anarana nampitondraina ny foire régionale ka natao hoe Grand Foire RN 44 ka teo no nanararotana nanaovana fampelezan-kevitra sy ny doka ny filoham-pirenena na dia voalaza aza fa mbola afaka iray volana ny vao mety ho hisy ny fitokanana. Ny RN 44 mbola ho hisy ny fotoana RN 44 io tamin'ny mbola tsy vita tsy eto ny velabelarako amelabelarako fa mbola ho avy ny fitokanana ny RN 44 zay atao amin'ny 6 septambra 9 septambra ho avy zao tsy tokony anaovana propagande akory ny RN 44 ho ireo olom-pirenena ao Ambatondrazaka antony tsy mbola vita hatramin'ny farany hatrany Vohitraivo zay voafaritra anatin'ny RN 44 zay ho didy zany a fieritreretana fitsinam-panjakana dia eo babakoty tsy eritreretina mihitsy olombelona zany zay fa babakoty zany zay tsy mifidy zany zay fieritreretan'ny olona nefa olona mavita adidy dikan'izay zay mpitondra fandimby eo mba aoka zany mba hijery aminay ao adidy dika ve zany fa mpitondra rehetra teo aloha ohatra ny tsy mijery anareo moko fa izany io mpitondra io moko misy isan-karazany ao dolo mpitondra rehetrarehetra fa ny zavatra tiako bangona fotsiny zay mitondra eo ny tena ny lalana i daholo fa mbola tsisy nanatanteraka nanandray raha tsy tany amin'ny androra tsiraka tany fa ankoatran'izay ataonay lalana io ataonay zao fa mbola tsisy nanao
Faleon'ny fampanantenana namboatra lalana isaky ny propaganda ny mponina raha ny fanehoan-kevitra izy ireo hatrany. Ny entana bobaka fa ny volany tsy misy volaka hoan'ny vanda dia olo ny vary tsy misy tsika tsy maintsy ampanjakana fa dia vary iny nieritreretina dia zay tady hevitra indray aloha hoe hinona indray ny vaolona mboly tsaramaso zay. Tsehivana volam-bahoaka no nanamboarana ny lalam-pirenena fa 420 fa tsy volan'ny fitondram-panjakana na volan'ny filoha ankehitriny. Asan'ny fanjakana ny manao ny lalana izay no nampindrama ny vahoaka ny fahefana ho azy ireo. Tsy tokony andro fitokavana sy fisaorana araka izany ny mpitondra fa asa no ataony. Ny tokony ho resahana azy dia ireo asa maro tsy vita eo amin'izay lalana izay. Tokony ho resahana ny hoe nahoana no tazanimpotsiny ireo lalam-pirenena potika tanteraka fa tsy nogojagozaina. Nahoana no tsy notanterana ny fampanantenana fanamboarana ireo lalana maro eto Antananarivo renivohitra. Nahoana no tsy niresahana ny volan'ireo orinasa mpanao lalana sy ny maro hafa. Ireo izay isan'ny andraikitry ny fanjakana antony nametrahana azy amin'ny toerany nefa izao iarany rehetra mahita izao. Any Tomasina mpianatra roa izay mandrafitra fianarana eo anivon'ny Université-ny Barikadimy no lasa andeha ranomasina natao mpandalana ombaly tolakandro. Razana iray hatreto no efa hita mbola mikarakosa indeo namana ireo fokon'olona hatramin'izao ariva izao miampy ireo saparam-pamonjy vona ny mpitandro filaminana ary ilay antsoina hoe lalena zanadrano nisan'ny mahay mitady izay olona hoe lasan-drano zay. Irenao Razafimanana. Omaly tokony tamin'ny efatrora tolakandro no nitranga ny loza teto amin'ny faridranomasy ny Panalana. Tanora maromaro no niaraka ny lomano teto saika mpianatra avy ao Barikadimy avokoa ny ankabeazany. Nisy ihany koa ireo vahiny niaraka tamin'izy ireo. Variana ny lalao ranomasina ny sasany ka teo no nitranga ny loza. Nindaosy ny onjan-dranomasina i Ratolo-Janahary Achille Grace zazalahy 12 taona sy i Rakotozafy John Pacifique zazalahy 20 taona samy mpianatra avy ao Barikadimy avokoa. Tamin'ny telo latsaka teo zany niseko to aretela ya roe zany seko voalohany dia bokony niakatra za mipody avy niakatra igny dia lavy raiky fa telo nele raiky mbola tsy hita dia zay telo amizay niaraka ny sikitera dia tsentsina ny rano sofina nakany dia niakatra zany angalako tontige ndraiky dia agnatin' za boka miakatra igny zany dia pody ndraiky aiky roa safe reo fa lasa lavitra loatra igny dia tamin'igny reo nanambody fa za fa milalagna mandeha ndraiky aiky roa igny tsy dia mipody amizay za fa nabavy regny fa mikekeka tamin'ny sisiny taty mikaiky nareo mipodiana fa nareo fa lavitra loatra za amizay koa nasisiny vagin'ny rano igny zany dia ndraiky aiky roa donc fa 3 mètres tsy aveko tamin'loto igny zany sisiny vagin'ny rano podina dia taty za tsy kaiky roa boka tamin'ny sisiny taty dia fa tsy hita. Nandritra ny alina tontolo ny fikaroana ireo niaran-doza ireo. Nataony fombafomba rehetra hatramin'ny vonombo mazava loha ka tamin'ny fitora maraina teo no nipoitra ny vatamangatsika ny Rakotozafy John Pacifique. Raha toka mbola karoana kosa i Ratolo-Janahary Achille Grace hatramin'ny fotoana nanoratana ity vaovao ity. Nilaza ilalaina zanadrano izay fantatry ny maro amin'ny fanana ny fanomezam-pahasoavana manokana amin'ny fikaroana ireo olona lasan-dranomasina fa efa voatondro atrinomaly ho tamin'ny fitora maraina teo ny fotoana ipoiran'ny razana iray fa ny iray kosa mbola tsy navotsitra ireo lolo izay mitazona azy any anaty lavabato any ambany ranomasina lalina. Ilalaina zanadrano moa izay nilaza fa hitan'ny maso ao ambany ranomasina ao i Ratolo-Janahary Achille Grace izay eo ampelatana ilay lolo mitazona azy ary mbola sarotsarotra ny ady. Mandeha amina 12 km moa zany ny lalagna ny mboako teo 20 mètres midina ambany midina le fond profondeur ny rano. Raha koa zany mbola tazomony biby mena maso be olona hely amitagnananjy koa olona tsy ampy 1 mètre olona hely fa nanzetra valavangofo be. Dia mangataka moa za mba voaka farany le razagna raiky tavelaka any mba hoe voaka farany mba tsy ampijaly ane. Mahatonga tsy mety hita le hoe misy olona mirongorongo maro be akeo. Tokony tsasina viavy dia mbola misy viavy fogna. Enomboka tamin'ny fito alina moa zany za fa takelo maly miaraka plongera ny spaty. Plongera ny spaty moa miaraka tamin'ny monsieur le maire efa anody. Efa nisan'ny le nikaraka moa zay dia mbola misy olona tavelaka koa tazominy le hoe lolo fitagnana fito maso. Efa nagnano fomba ndray tangalamena teo ndray pijobo teo hoe ozinjareo lalany zanadrano fogna mahita an'io. Ny mena maso dia lolo ziko mitetra tagnany mitetra faladia mampangalagna moa zany tany misy fomba tokony tsy hoazondrandragna fatifatany tokony asina plaque manomboka mampangalagna zika amin'ny 500 asina plaque tegna sarotra mangalaka olo maranomasina io miady amin'ny lolo zany sarotra anao tsy afaka matony miaraka amin'ny fianakaviana voarebireby miady amin'ny lolo tegna sarotra. Mbola andiagna za avake ka andiangataka
hoe aboanareo moramora io fa vita fomba ndia angataka zany diako akagny bakeo mety ho azo izy ka mety antoantoandro na après midi na mitelo na amin'ny efatra akagny fahafantarana maraigna mandraigna farafatarana arakaraka ny zava-misy akao zany tegna marina tazana amin'ny fanometanana amin'ny sampana mpamonjy voiny ohatron'ny ny ben'ny tanàna sy ny mpitandro ny filaminana ireo fokon'olona ny mpianatry ny barikadimy miaraka amin'ny filohany ny fikambanana fitefa sy ny fikambanany zanakatsimo izay taritiny ny filohany avy atreto mbola miandry ny vaovao farany izay tantarain'ny lalaina zanadrano izay mivezivezy avy any anaty ranomasina miakatra ty-antanetiny rehetra indray-mbava ho an'ny maresaka iraisam-pirenena miisa 70 ireo olona maty tao amin'ny tanàna iray tao Amerika ny Zoma lasa teo vokatry ny firetana tao an-toerana efa misokatra amin'izao fotoana izao ny fanadidina mahakasika ity raharaha ity raha ny fanazavana dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no entiko mamarina ny fotoany fampalalama avao tamin'izao alina izao isaraka anao tana tokantrano naraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany metraka ny veloma mandram-pitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Ni Vaovao. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.